ampifaliana riavana malala ny zona mifanarika toy izao indray inontsika ny ten'andriamanitra amin'ity sabotsy meny tompatsika ity azontsika mandray ny afatra tsara koa e meny antsika ho aminareo zay olona voantso malala amin'andriamanitra ray sy voatahiro an' Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo eny ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana amen. Sabotsy 7 Novambra 2022 ibanjinantsika andro hevitra hoe mahandrasa ao avy ny tompo andeha riavana idera sy ankalazan'andriamanitra isika. Endreny amaroany asanao Jehova fa endrena nanaovanao azy rehetra enky ny zavatra nataonao ny tany indro ny ranomasina sady lehibe ny malalaka any misy zava-mihetsiketsika tsy tambisaina dia zava-miaina na kely na lehibe any na lehan'ny sambo sy ny trozona izay noforoninao ilalao any ireo rehetra ireo miandry anao mba omenao ny haniny amin'ny fotoana mamenao dia manangona izy manokatra ny tananao ianao dia voky ny soa izy manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy alainao indray ny ainy dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy maniraka ny fanahinao ianao dia avy izy ary manavao ny tarehan'ny tany ianao amen. Sautranao zahay rirahy nosataonzao pilisa ireo asy zay natao apetraka mahoanao ireo dimapolo taona niarahana ny asa tsy navelanao afona ireo ezaky zay voakasa irao any Jehova raha mbola velonanako oenizao tontolo izao hoe fonina hitra sy terano atolotra ho anao rira zahay fa teo mianao hiandrananitra tsy to nampitombo ireo talenta zay niterananao Jesosy ezaky zahay anio nanatsary zay natao karaha sy nitadino irao any Jehova raha mbola velonanako oenizao tontolo izao hoe fonina hitra sy terano atolotra ho anao rira irao any Jehova raha mbola velonanako oenizao tontolo izao hoe fonina hitra sy terano atolotra ho anao rira. Ivavaka isika ry Jesosy Kristy tomponay io Andriamanitra mahagaga ianao misaotranao zany amin'ny zavatra rehetra mankalaza anao zay noho zany eny midera mame voninahitra sy narinao masina tompo mahatsiaro ny tenanay zay malona amin'ny fahamasinanao mpanoty izahay ko mandariko anatrehanao miaiky ny fahadsonay mamindra foanay ary mamelahany elokay falamasino midira manjaka ty anatinay amin'ny fianonany teninao mitondra famonjena eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy ka ny mafisana sy avozanay amin'ny finoananao aminaran'i Jesosy Kristy tomponay novanay mivavakay amen. Ravina malala no finainao antsika amin'ny teny ity dia hitanao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 7 ny 7 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary isorata amin'ny anjely ny fiangonana ny Filadelfia izao ny lazainy izay masina
zay marina, zay manana ny fanahidin'i davida, zay mamoaka tsy hisy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoy anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy, fa manana herikely ihany ianao ka mitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana zay milaza ny tenan'o Jiosy kanjo tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga hiakohaka ao ny tongotrao izy ireo, ka ho fantany fa izao efa tia ianao, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izao kosa hiaranao ho voavonjy amin'ny andro fakam-panahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao. Ho fiza ny toetra zay monina ambonin'ny tany. Ho afainga ianao tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny sarim-poninahitra ao. Izay maresy nataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy ala eo intsony izy. Ary soratako ao aminy ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao zay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro ary ilay anarako vaovao zay manatsofina aoka hiaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, ao aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay tianao vonjena. Niofinanao antsika anio ravina nandrenitsika teo, Apokalipsy 7:7-7 dia milaza ny afatra ao amin'ny fiangonana tao Filadelfia. Zava-dehibe telo ravana tiany Jesosy ho takaritsika raha milaza izy hoe ho afainga anao tany mafy izay nananao mba tsy hisiaka ny sarim-poninahitra ao. Ny 9:1. Inavy ary zany ravana, ho avy Jesosy. Zay ny 9 tapany voalohany. Ny teny hoe ho avy dia mampiasikasina fa tsy tantara foronina na sanatria anganoangano tsy akory ny fiavian'i Jesosy, fa zavatra azo antoka ary tsy azo iodivirana mihitsy. Ary ny teny hoe faingana kosa dia manana hevitra hoe amin'ny fotoana tsy ho ela kanefa tsy voafaritra, raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe fotoana tampoka tsy misy mahalala na iza na iza. Noho izany ravana dia tao amin'ny isika ho vonona hitsenan'i Jesosy Kristy amin'ny fotoana rehetra. Izany fahavononana izany ilay lazain'i Jesosy hoe miambena. Fa zao koa ny afatra faharoa, tany ny finoana. Izany ravana voalaza ny 8 tapany faharoa. Eo alohan'izany fiavian'i Jesosy tsy azo iodivirana izany dia torohevitra no omeny, tany mafy izay anananao. Dikan'izany dia ny hoe amin'ny herinao rehetra, amin'ny azonao atao rehetra dia aza vela hozongozona ny finoana izay anananao sy ny fatokinan'i Jesosy Kristy. Aza laim-panahy ho mora kivy fa tsy misy miafina amin'i Jesosy ny fiaretanao ary tsy mitaza-potsiny anao izy, fa voninkiaro anao mba tsy ho resy ny fakam-panahy. Zany ravana. Ny afatra fahatelo, azony ny sarim-poninahitra. Ny 7 tapany farany. Ny sarim-poninahitra lazaina eto dia tsy inona akory fa ny fiainana mandrakizay. Isitrahany mino an'i Jesosy Kristy raha avy ny fotoana iverenany indray. Ny takiana amin'ny mino ravana azona io sarim-poninahitra io dia ny faharetana amin'ny finoana sy ny fanarahan-din'ny Tompo, na dia fantatra aza fa ho sarotra sy mafy zany. Mampandiny teny zany ravana, kanefa tokony izahantsika ahasambatra antsika. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinainany meno anay izay milaza fa mila miomana izahay fa ho avy Jesosy, ka mila mitana tsara ny finoana ary miazona ny sarim-poninahitra. Tao io Tompo ny faharoran-tenanay ho anao amin'ny fiainana famonjena dia ny teninao Andriamanitra ho anay. Mivavaka izay ho amin'ny tompony anjara rehetra sy mivoakanao Andriamanitra hiatrika fampivavahana raha-pitso. Tompo, ombao ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka hositranareo marary, amparezinao ireo manamanjo, toandro marifotsikolona ary vonjeo ireo manitra sy sahirana ary tsonjovana ny mpigatrana. Tao io ny asa sy ny fiazakazahanay, ny fianarana, ny fikasana tsara rehetra, ny tokantrano, ny fitezana. Tompo, vangio ny firenenay ka tsy habosy harovo Jesosy, fa mila anao zahay hamonjy anay. Mivavaka dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra anay, lefa nitsangana tamin'ny maty ary nampianatra anay koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra,
ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Mihona an'io izy arina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary azo mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana revina nitsodrana tolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny tompo kambinina sy salama amin'ny zavatra rehetra ny enao, tahaka ny anambinana amin'ny fanahinao ihany. Amen. Teo an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.